ako ny fiarovam-pirenena fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ako ny fiarovam-pirenena ankafarira indray ny arana amintsika ho anatin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity izay arantsika isaka ny alahady eto aho dia mitondra ny fialantsiny sahady ho antsika piely fanony ny fandaminana dia arantsika ao anatin'ny fialantsasatra ny lalao baolina kitra izao ity fandarana ity raha isaka ny efitra ora kosa no mazatra antsika ko asaina ampanajana atrany isika iano hatramin'ny farany ary faly manolotra ny arahaba antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy ako ny fiarovam-pirenena ny resantsika anio ny makasika ny fantsina ara-drafitra eo anivon'ny voalohan'nda malagasy izay famroso amin'ny fametrana izany ankehitriny mba anana voalohan-dahy mifanandrify amin'ny zavamisy sy amin'ny fanatanterana ny velorano ny voalohan'ny filohan'ny repoblika sady lehibe faratampo ny voalohan-dahy ny amin'ny amerenina indray ny fandriam-pahalemana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Couturine Richard sy ny tali fampifanana ireo commandant de bataillon ny général Rakotson Jocelyn no iresadresaka amintsika anio anazava ireo fivoan-drafitra indrindra eo anivo ny tafika antanety izay efa eo ampanantanterana amin'ny fametrana ireo aratsy mangaika araka ny voafaritra ny fantsina ny rafitra tsy nataotao foana izany fantsina izany fa natao indrindra mifanaraka amin'ny ambana rehetra izay mety hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny onivon'ny tafika antanety dia tontosan'ny fametrana ny commandant de bataillon vaovao nisy ny fampifanana azy ireo mialony ny andraisan'izy ireo andraikitra ary nomena attestation ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Couturine Richard no iresaka amintsika momba izany tanteraka zany fametrana commandant de bataillon zany izay pejy vaovao amin'ny tantaran'ny folo alida malagasy ary pejy vaovao amin'ny tantaran'ny tafika antanety izao zany dia tsy misy tsony reny hoe premier régiment des forces d'intervention deuxième régiment des forces d'intervention bany batak tsy tsony zany fa dia mirafitra amina bataillon vaovao samy hafa ary ny zavatra vaovao dia ny fisiny atao hoe bataillon médical zany hoe bataillon zay dokotera ny akamaroan'izy ireo sy mpisehatra ara-pahasalamana izay natao indrindra amonjy ny vahoaka raha sanatria misy ny valanaretina na misy koa ny tranga hafa eo amin'ny fiarahamonina izay mety manambana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tahaka izany koa ny corps de protection civile izay natao indrindra ihany koa amonjy ny vahoaka amin'ireny ranobe sy ny sisa reny mba hanana vondrotafika atsika izay fanaraka amin'ny andrasan'ny vahoaka malagasy ao amin'ny fiainan'ny andavanandro fanitsina ny rafitra ny tiana lazaina dia mbola ametraka atsika natao hoe détachement aérien any avaratra any atsoy zany sy any atsimo zany any iosy efa mparovana angary sika zao ankehitriny mba ametratsika nireo fiaramanidina na reo angidiby izay ampiasaina ny amin'ny faritra atsimo iny ary ny faritra avaratra dia mpandinena tsara tsika ny ametrana an'izany mba ho akaikikaiky kokoa ny toerana zay ilana azy reo fiaramanidina na reo angidiby ireo natotosany asa zay naniraka zay mpanaovina azy ireo tahaka izany koa ny amin'ny tafika an-dranomasina eo ampanamboarana ny atao hoe chaîne sémaphorique sika zany hoe misy sémaphore apetraka amina toerana vitsivitsy eto Madagasikara afahana mitily an'ireo sambo zay miditra aty amin'ny ranomasina zay ambany fitantanantsika malagasy na hoe maire de juridiction zany mba ialantsika amin'ireo sambo zay mety miditra mangalatra n'ireo arena any ambany rano any ary ao tolagnora tsika miteny zao dia efa manomboka ny fanamboarana ny toerana andraisana an'izany sémaphore zany mbola maro ny manontany ao an-tsaina maneritreritra fa soit de misy ny fifanantsana andraikitra ireo rehetra ireo efa maro ny fanazavana natao fa samy manana ny andraikitra efa voafaritra avokoa izy ireo ary mbola amafisina atrany ny fanazavana momba ny andraikitra san'izy ireo avy ny onivon'ny tafika antanety dia misy ny atao hoe commandant de bataillon manazava ny andraikitra izy ireo ny général Rakotson Jocelyn tale misana ny fampifanana ireo commandant de bataillon ireo mampiavaka ny brigade sy ny bataillon ngamba dia ireo vondrom-pidankona roa valazy ireo dia samby eo ambany fifehezana ara-davitra ny etamajoro tafika
an-tanety raha eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny ankapobeny sy fanomanana ary fifanana ireo miaramila eo amba fifehezan'izy ireo. Izay no lazaina hoe chaîne organique mialohany andefasana azy ireo eny an-kianja anatanteraka ilaka izay azaketan'ny fampiarovana sy filaminana miisa 10 na zone de défense et de sécurité. Ny rafitra brigade koa dia rafitra vaovao napetaka tao anatin'izao fanikihana rafitra izao ary miisa 5 izy ireo. Ka valo amin'izany dia brigade d'infanterie ary ny iray dia brigade d'appui spécialisé izay ivondronan'ny corps de protection civile, bataillon de génie militaire, ny bataillon médical ary ny centre d'instruction et d'intervention spécialisée. Izay rafitra roa vaovao vao natsangana eo anivon'ny tafoka an-tanety. No fahitana tamin'ireny tsanga valanaretina Covid-19 reny sy ny rivodozan'ny fanesy teto amin'ny firenena. Izay ny andraisan'ny tafoka anjara mavitsika tokoa mba ahafahana miaro ny aim-baoka sy ny fananany. Ka ny mampiavaka ny brigade sy ny bataillon dia eo amin'ny lafiny fivakona na hiérarchie de commandement sy ny anjara andraikitra izay samy izy ireo, ny rôle, ny attribution sy ny responsabilité-n'izy ireo. Raha teo amin'ny rafitra teo aloha dia baikony état-major tapoka malagasy ireo koro izay novanao bataillon amin'izao fotoana izao ireo, na teo amin'ny lafiny ara-pitantanana izany ilay chaîne organique izay voalazako teo aloha, na teo amin'ny lafiny famitana iraka chaîne opérationnelle. Ankehitriny kosa dia mizara roa mazava tsara ny andraikitry état-major ireo tapoka na ny EMA izay misahana ny chaîne opérationnelle sy ny andraikitry ireto brigade sy bataillon izay misahana ny chaîne organique izay eo ambany fibakony état-major ny tafoka an-tanety. Ilasinana mitambatra manome brigade d'infanterie dia ilasinana mitambatra manome ny bataillon. Bataillon moa zany dia io lay corps de troupe izay teo aloha fahafantarantsika azy na régiment. Ny bataillon anankiray zany dia misy olafy 3 na 4. Ny olafy 3 moa zany dia bataillon tertiaire izy zany. Raha ohatra ka olafy 4 zany izy dia bataillon capiernière. Zay zany no mitambatra bataillon anankiray. Ny brigade nizay dia mety misy bataillon anankoa eo ambany fifehezan'ireo brigade reo na telo koa arakaraka ny ambana sy ny zava-misy fanaraka amin'ny zava-misy eny an-kianja zany no mametana ireo structure reo na bataillon roa izy na bataillon anankitelo. Tsaro marina fa ilay brigade moa zany dia taloha zany état-major ny tafiky vatana no mibaiko amin'ireo bataillon reo. Dia rafitra vaovao zany manelanelana mampita ny baiko ny état-major ny tafoka an-tanety zany ireo brigade reo ary ny baiko ny vantana ireo bataillon izay eo ambany fifehezany sy amin'ny faritra misy azy kirairay aby. Tsy maintsy tafapetraka avokoa mandrapatonga ny 17 volana Jona izao ireto commandant de bataillon manerana ny Madagasikara fa tany amin'ny faritra Menabe no nisantarana zany voalohany amin'ny fametrana tampomba ofisialy ny usement lasa teo. Inona kosa ny andrasana amin'ireo commandant de bataillon ireo mbola ny général Rakotson Jocelyn no manazava izany. Andrasana amin'ireo commandant de bataillon ireo taorian'ny fampifanana eo amin'ny fananafisana ny fahaiza-manao izy ireo. Voalohany dia ny famerenana tsara izay engany, ny fampikisambahoaka ny tafoka. Faharoa dia ny fibaikona tsara tantana ao anatin'ny fahaiza-manao sy ho lavitry ny kolikoly. Ny fahatelo dia ny fibaikona ao anatin'ny fanajana ny etika sy ny déontologie militaire mba ho mpitarika azo valain-tsaka sy atokisan'ireo olom-pesiny ireo commandant de bataillon ireo zany hoe mba ho exemplaire ary ny fasahina mandray andraikitra sy ny firosoana amin'ny fandraisana andraiky mba ho tena hitataratra marina sy mandritra ny fotoana fibakona izy ireo ny famerenana ny tamperina andraiky ka hipaky tanteraka amin'ny vahoaka maniry izany fandriam-pahalemana maritra izany ary tena ho tanjoko ary mivozona tokoa ny tafoka malagasy ka mba tena hitaritafoka fa tsy ho mpibaiko fotsiny ireo commandant de bataillon ireo. Tsy maintsy vita mandrapatonga ny 23 juin ny fametana amin'ny fomba ofisialy an'ireo bataillon rehetrarehetra Madagasikara ireo. Satria rehefa niova bataillon le corps taloha dia niova ny étendard le drapeau hitatsika iny vana amin'ny anaran'ny bataillon. Dia ny février voalohany zany dia alaina le étendard taloha avaly petraka amin'ny musée dia omena lay étendard vaovao. Ditra zay dia manao amin'ny passation de commandement ao amin'ireo zay misy miala. Zay reconduit moa zany dia remise ny atao. Zany hoe zany samihafa ny atao hoe remise de commandement sy passation de commandement. Ny atao hoe remise dia karazana famerenana an'izay fatokisana. Passation moa zany dia solo mihitsy ny commande ny bataillon. Ny ataonay hitety Madagasikara io.
rahateo ihany ko ny mamagana ny fandarana akony ny fiarovam-pirenena ity manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anio averina amin'ny zareo iny votovogona indray ny antenne amin'ny fitantarana mivantana ny lalao famaranana baolina kitra Belomoto. Akony fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Akony fiarovam-pirenena.